fusible io zao ny tena malaza ao andapa-kehitriny raha vao miresaka politika. Antony mifangaro amin'ny tsy fahaiza-mitantana ikajikajy politika. Noho ny antony ara-politika vitan'ireo manam-pahefana sasany misangisangy sy milalao amin'ny fiainam-bahoaka. Voaporofo izany amin'izao fotoana izao miezaka mafy manatsara ny endriny manoloana ny vahoaka ny fanjakana ankehitriny ary nyroso tamin'ny fanovana mpikamana atao anatin'ny governemanta. Nesorina androany ny ministry ny angovo fienena Richard. Mandeha ny fizarana vola eny amin'ny antemeram-pirenena amin'ny resaka motion de censure na fitsimpandipitikisana ka mampifamaofao ny hevitra ireo solombam-bahoaka. 5 nefa ireo sinoa efa voangona, ao ireo mandroso mihemitra, ao ireo mivadibadidela. Na izany aza misy ireo resy lahatra fa tsy misy vahaolana hafa fa tsy ny irosoana amin'izany. Tsy mbola misy paikady hafa entin'ny ministera ny fahasalamana hiatrehana ny mety ho fahatongavana Ebola eto amintsika ankoatra ny fitsapana ny hafanana ny ministera anam-piaramanidina Vato. Laza nefa fahavonona ny atrika izany ny ministera. Maresaka ny ivelany nody mandromaly ny filotalena jeneraly ny orinasa totalina. Mandeha ny fanadidina ankehitriny raha toka efa nahiditra amponja vonjimaiky ilay lehilahy mpamily fiarabe manala ranomandry ny fandona tamin'ny fiaramanidina manokana nitondra ny Christophe de Margerie etsy ankilany. Mandeha ny fivoriana anivon'ny fitantanana ny orinasa totalina amin'ny fanendrena izay anjimby azy. Ny andindiny izay avy hatrany. Toujours meilleur. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement, pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Dia mbola fa mitsidika ny tokantrano indray tompoka lasy tompoka avy amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasinao indray naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fusible io indray izao ny teny malaza ao andapa-kehitriny raha vao miresaka politika. Antony mifangaro amin'ny tsy fahaiza-mitantana ny kajikajy politika noho ny antony ara-politika vitan'ireo manam-pahefana sasany misangisangy sy ny milalao amin'ny fiainam-bahoaka. Voaporofo izany amin'izao fotoana izao miezaka mafy manatsara ny endriny manoloana ny vahoaka ny fanjakana ankehitriny ary nyroso tamin'ny fanovana mpikamana teo anivon'ny governemanta. Nesorina androany ny ministry ny angovo fienena Richard. Fanampanazavana. Mazava izany zao ny raharaha politika. Tsy maintsy misy ny fusible napoka hanaporofona fa rehefa soloana fusible hafa mety amin'ny fanjakana dia hitohy tsy ho tapaka ny jiro. Sarisary teny ihany zany kanefa mahafaritra ny tetika politika amin'seho ankehitriny. Efa voaomana fa ivany robinet raha vaolom-panjakana sy ekipakipa no tonga eo an-tanàna ka ho hitan'ny vahoaka eo fa mahavita tokoa ny fanjakana ary tsy ho tapaka intsony ny jiro. Tsy tokony gaga intsony zany ny rehetra raha hipotra amin'izay ny vahaolana momba ny delestage manomboka eto. Fantatra hatramin'izay fa ny ministeran'ny vola no piahy arabola ny jirama. HVM no mitantana izany ankehitriny. Ka na dia nampikaikaika ny maro aza ny delestage ary ratoekarena noho ny tsy famoahan'io ministra io ny volam-panjakana tokony hanodinana ny miliny jirama hatrany amin'ny faritany dia tsy nokitihana io ministry ny vola io. Satria mazava ho azy tanana kavana ny filoham-pirenena nefa isan'ny sakana tsy nivoahan'ny vola hampiodinana ny jirama araka ny tokony ho izy ihany koa ka nampiaina ny vahoaka tao anatin'ny delestage.
mazava fa ny ministry ny angovo izay piahy ara-teknika fa tsy piahy ara-bola ny jirama no lasa fusible izay tsy maintsy nasaoty araka ny fiteny tamin'ity raharaha ity. Ny mampalahelo dia noho ny kajy politika dia ny fiainam-bahoaka no natao kilalao sy natao takalonaina ka natao izay ampitarazoka ny delestazy mba ahafahana manilika ireo iverina fa adversaire politika. Manomboka miariary ihany koa ankehitriny ny amin'ny hoe maninona ny mapara sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no manasa tanana amin'ity fitondrana ity nefa ireo no fianakaviana politika nipoirany izay voalohany no fitany HVM. Mazava izao fa efa ela no nomanina ny fiarahan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin'ny mouvance ara-valomanana izay voaporofo ankehitriny fa samy mikatsaka ny tombontsoa politikany na dia nilaza aza fa ho mpanohitra. Maro ireo solombavambahoaka izay nanohana ny andaniny sy ny ankilany ny voafitaka akolaka amin'izany ary ao ihany koa anefa ireo efa nahatsinjo izany ka nametra-piolana tsy ho HVM intsony mba tsy ho diso manoloana ny vahoaka ny fidy azy. Etsy ankilan'izay ihany koa anefa ireo hery politika nivondrona tao amin'ny PMP na ny plateforme pour la majorité présidentielle no nanolotra ny Premier ministre Kolo Roger. Ankehitriny tsy ao anatin'ny gouvernemanta intsony ny malagasy miara-miainga izay manana solombavambahoaka 520. Tsy ao ihany koa ny patram izay isan'ny nanorina io plateforme io. Eny anivony antenimieram-pirenena nefa efa rava ihany koa ny PMP raha ny lojika noho ny fialany ny ankolafy Ravalomanana tao anatiny. Ireo rehetra ireo anefa no nivondrona tany am-piandohana ka naha Premier ministre ny Dr Kolo Roger. Mazava zany zao fa tsy misy intsony ny antony na ny fototra izay maha Premier ministre an'Andriamatoa Kolo Roger. No irairaina ihany koa tato ato ny hoe charte républicaine kanefa mampanontany tena ny fomba mampanao samihafa eo anivon'ny antoko HVM. Tsy hita amin'izao hoe aiza ny base légale na ny fototra ara-dalàna hijoroany ny vondrona parlementaire HVM izay ambara fa niforona talohan'ny fifidianana kanefa nahagaga fa tsy nandrotsaka kandida ho fidiana solombavambahoaka na iray aza nandritra ny fifidianana. Ao indray ireo efa mpikambana tamin'ny vondrona parlementaire hafa no nivadibadika teo dia lasa HVM taty aoriana. Ny député Fredy Mahazoasy aza moa dia lany somatsara tamin'ny anaran'ny MDM araka ny fanambarana teny anivon'ny CES saingy lasa HVM ankehitriny. Ny HVM izany no manao ny mangatsika sy ny mafana amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ary tsy misy miteny izany. Aiza ny tany-tandalàna amin'izany ary ny fanajana ny lalam-panorenana. Nahemotra araka izay tiana ny fananganana ny groupe parlementaire. Nahemotra araka izay tiana ny fifidianana communaly. Nahemotra araka izay tiana ny famahana ny olana ara-bola izay nampitarazoka ny delestazy. Mazava ankehitriny fa kay kajy politika marina no nahatonga ireny. Fa ny tena nisongadina dia nolalovana niaraka tamin'izany ary niemotra ihany koa ny sosialim-bahoaka. Profon'izany, tsy ny ray aman-dreny indroa ny fiarahamonim-pirenena maro samihafa no nandonda-tabatra fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny raharaha-pirenena. Fa mbola nitarika ny lanonana fankalazana ny andro irasam-pirenena ho an'ny angovo izay natao tany an-telomita ny ministry ny angovo Fienena Richard androany. Misy tsy mankasitraka ny anaovana audit ary manao tsindry amin'ny fanjakana mba tsy hirosoana amin'izany ireo mpanambola miantsehatra eo amin'ny fanafarana solika ary efa niara-niasa tamin'ny orinasa-panjakana Jirama no tapahin'ny fanjakana ny vahaolana vonjimaika izay efa nampiarina tato anatin'ny efa-taona farany ka nahatonga ny delestasy tsy manam-pahatamperana ankehitriny araka ny fanzavana nentiny androany momba ny fitohizan'ny delestasy manerana ny nosy. Fanampanazavana. Ny zavatra nisy dia tany amin'ny taona 2014 dia nisy paikady mba hoentina amahana ny olana io. Dia natao zay paikady zay hoe ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny ministera fitantanam-bola no mividy ny ampahany ny solika ampiasain'ny Jirama. Rehefa nandeha fotoana dia hita fa vahaolana natao reny mba amahana olana eo no ao fa ny vahaola maharitra dia hitatsika zany fa efa taona aty ariny dia mbola ao anatiny delestage antsika. Midika velona sara ministra fa tsisy contrat tsona na fournisseur hoe technique satria mbola mandeha resaka hoe tsika miteny hoe gouvernement nefa ny mbola misy contrat na technique amin'izao. Hatramin'izay nahatongavanay ao ministera dia tsy nanao signature vaovao aloha izahay. Zay ny zavatra misy. Fa nefa tsy azonao tapahana koa ny contrat misy amin'izao fotoana izao. Ny antony tonga dia maizina daholo tsika rehetra. Ary misy manararaotra an'izay hoe izy rery ihany ao dia tsy tiany ho tapatapaka ny azy io satria vola miditra ny aminy. Mazava zany dia zay mahatonga antsika hoe hiarahantsika amin'ny Banque mondiale, Banque irasam-pirenena hoe ndao
mba jerena hoe ina moa fifanarana nisy teo aloha sasa miteny hoe lafy loatra sasa miteny hoe tsy ampy loatra sasa miteny hoe tsy manome an'izay tokony omena ao anatin'ny fanarana reny ny olona reny ndao azavaina manao azy tsika zao ny programme rehetra dia any amin'ny farany taona any zany tokony mivoaka daholo zany rehetra zany ny audit de contrat ny audit de gestion ny étude sur la planification ny politique vaovao amin'ny angovo rehefa avy eo zany manana zavatra amin'izay tsika hoentina miatrika anty olany ty anao ahoana ny otony raharaha izy tatra mazava avy eo ataon'ny fanjakana hoe inona nampidik'izy ny jirama tahaka izao izy avy ireo tena tompona ndraikitra ary ahoana ny fomba nampiasaina ny volam-bahoaka nampiasaina atao amin'ny jirama hatramin'izay ka nahatonga izao fahavoazana sy fatiantoka izao isy ihany ve ny audit rehefa isan'ny olana ho an'ireo kompania solika ihany koa ny firisoana amin'ny fanaovana audit ireo fanarahana izay mahakasika ny jirama nataon'ny ministeran'ny vola sy ireo kompania solika izay isan'ny matimatesan'ny minisitra fienena Richard. Fanjavona mpanodinana indray ve ny motion de censure amin'ny famaofao be ihany ny hevitry sy ny babam-bahoaka eny amin'ny anteny mera-pirenena mahakasika ity fitsim-pahapitokisana ity re ihany koa fa efa misy ny tsindry ara-bola miainga hoentina mpandamoaka izany na izany aza misy ireo resy lahatra fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny firisoana amin'ny motion de censure erinirina rabary. Efa hatramin'io Malala no nivory tamin'ny fifandraisan-dahatra irisoana motion de censure ireo solombavam-bahoaka. Tsy mbola nisy anefa hatreto fanapaki-hevitra mivaingana mikasika izany. Samy manana filazany ireo solombavam-bahoaka tao aoriana ity fivoriana omaly ity izay tsy azony ny mpanao gazety natrehina. Voaresaka nisy firesahana izay zavatra izay fa angambany mbola tsy homena ny mpanao gazety ny priveran'izay. Mahafoaka lafiny zavatra maro ihany koa ity resaka motion de censure ity antony nahatonga ny fisalasalany ireo solombavam-bahoaka misy amin'izy ireo tsy maintsy hiala satria raha rava ny gouvernemanta tsy maintsy hiverinaka ny toerany indray ireo solombavam-bahoaka ao amin'ny gouvernemanta niongana na izany aza misy ireo efa resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny motion de censure no vahaolana. Efa misy ihany koa ny fikambanana solombavam-bahoaka misy 720 anambatra ny herin'ny ampandanina ity motion de censure ity ka ireo ao amin'ny vondrona parlementaire mapara ny akamaroan'izy ireo. Fandraisana andraikitra le izy hoe mijaly ny vahoaka malagasy mbola tsy azo-tsapahitanana ny vahaolana sy ny vokatra avy amin'ny fitondrana mpanantanteraka hatreto dia heverinay fa tokony fotoana izao andraisany solombavam-bahoaka fepetra mba anohinana tohinana zany le fitondrana mpanantanteraka hoe jereo le vahoaka jereo fahoriam-bahoaka. Raha mpitso no hiditra amin'ny commission plénière ireo solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza mihazakazaka ny toetra ra eny amin'ny teandrim-panjakana ity nanomboka omaly. Ny vaovova ihany koa ny fironana indrindra tao aorian'ny fihaonan'ny filoham-pirenena tamin'ny sasany tamin'ireo solombavam-bahoaka. Raha ny fanampim-baovao azo tena toerana efa voahangona nisy ny 570 hangatahana motion de censure fa ny fifandraisan-dahatra azona solombavam-bahoaka mihoatra ny 200 andany izany no mipetraka ny ady hevitra. Re tena toerana ihany koa fa efa mandesa ady ny fizaram-bola tsy ampanjary ity motion de censure fantelony ity. Vaovao eny anivony ny anteny mera-pirenena trano lantsina sy mpantsina ny lahadinika ny anteny mera-pirenena ho amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity 7 ireo solombavam-bahoaka nandany fa raha mpitso no hiditra amin'ny commission plénière izy ireo. Voakina mafy ihany koa ny tsy fahamarinam-potoana ny isaky ny misy fivoriana tahaka izao. Tolo-dalàna momba ny fampandehanana ny anteny mera-pirenena, tolo-dalàna nafoanana ny fanameloana ho faty ary tolo-dalàna mahakasika ny tombontsoa ireo solombavam-bahoaka. Ireo no voarakitra tao anatin'ny lahadinika tokony hodinian'ireo solombavam-bahoaka hatramin'ny rahampitso 7 tamin'izy ireo nandany fa ny commission plénière no tokony atao lahara-pahamehana raha tokony nanomboka tamin'ny 3 ora ny conférence des présidents andrafetana ny lahadinika efa tamin'ny 4 ora sasany vao nanomboka izany ny emotra avokoa araka izany ny fandaharam-potoana rehetra efa tamin'ny 5 ora sasany vao niroso tamin'ny fandaniana ny lahadinika izy ireo ny fanakiana momba ity tsy fahamarinam-potoana ity ireo solombavam-bahoaka atao Tsimbazaza io hariva io rahampitso amin'ny 10 ora no lany fanaovana ity commission plénière ity andrasandray izay mety vokatra ivoaka aorian'izay. Fa mbola manjavozavo tanteraka hatreto ny momba ny fampihafanam-pirenena sa mbola mifanilika ireo vondron-kery samihafa amin'ny fantanterahana izany dia efa samy antso ny amin'ny tokony hidirana amin'izay fampihafanam-pirenena izay aza ny vondron-kery maro samihafa teto amin'ny firenena tsy mbola fantatra mazava ny endrika mety isehon'izany Zorakotondriny.
Mbola misalasala amin'ny fitariana ny fampihavanam-pirenena avokoa ireo vondrona maro tokony anatanteraka izany. Mbola miazoazo avokoa ny rehetra ary samy manambara fa tsy mbola nisy nahazo toromarika ny amin'ny fanombohana izany. Raha ny vaovao re eka zay zavatra zay dia antanio aloha voalohan'ny FFKM amin'izao fotoana izao fa tsy izany voa fa ny monseigneur anglicanina Ranarivelo Samuel John ka efa eo mpanomanana azy zahara teo tsy teto ka soa amin'ny telefôny eto dia tsy mety le izy fa ny azo atao fotsiny dia hoe ho avy tsy hoe loatra ny any kinapy. Efa ho atoato ny firosoana amin'ny fampionana ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy mbola izay kosa nefa ny laharam-pahamehana raha nambaran'ny vondrona maparandroany. Ho azy ireo ny fanajana lalam-pandrenana no tokony hiroson'ny fitondram-panjakana alohan'ny fampionana ireo mpitondra ny fandimby-teto. Nenay aloha ny fampihavanana zany dia iainana zany ka hoe ahoana moa no fampihavanana nefa lalam-panorenana zay divana fa nenay aloha zany mila mihavana amin'ny lalam-panorenana aloha ny mpitondra fanjakana tokony modely dia mihavana amin'ny lalam-panorenana ny atao hoe mihavana amin'ny lalam-panorenana dia manaja lalam-panorenana akizay nge mahatonga ny gouvernement io mitsipozipozy ohatr'izao satria sady efa tsy nanaja ny artikla 450 no mbola hitantsika amin'ny tafozafoza tao satria tsy tsara tsodrano dia izao ny faratsika izao. Ny filoham-pirenena no tokony hitarika ariantso amin'izay fampihavana-pirenena izay raha ny hevitr'ireo fiarahamonim-pirenena. Izy no tokony hitarika izany, na izany aza, isan'ireo zoky tsy azo ialana ny FFKM raha ny nambarany avy eo anivon'ny KMF Knoe. Ny fampihavanana zany misy zavatra maromaro tokony hita fa tsy hoe vita eo amin'izy filompitantana teo aloha miampiny amin'izao fotsiny fa tokony atao hoe savaranonando ary mety ahava olana betsaka ny fionandry zareo mialohan'ny tena isin'ny fampiona satria izy ireo dia anisan'ny tompon'antoka tamin'ny fisian'ny krizy na tsy izy ary nanao an'ilay izy. Tsy mbola fantatra arak'izany ny endrika isehon'ny fampihavana-pirenena. Tsy mbola fantatra ihany koa hoe raha oviana no hiantso ireo vondrona maro samihafa amin'ny filoham-pirenena mba hanatanterahana izany fampihavana-pirenena izany. Vaovao iray izao hariva izao no ny fanesorana tsy ho minisitry ny angovo ny sekretera jeneraly ny antoko malagasy miaramiainga dia nisy ny fanambarana nataon'izy ireo. Ny malagasy miaramiainga dia afapo tamin'ireo asa fanarenana manaraka soro-dalàna mazava no entina nitondrana ny ministeran'ny angovo. Tsy mankasitraka ny mizanona tsindriana ila amin'ny fitsinjarana ny herinaratra eto amin'ny tany sy ny firenena nanirena ny minisitry ny angovo izay nentin'ny tarika fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy indrindra eo amin'ny mponina Antananarivo amin'ireo mponina amin'ireo faritra hafa. Marina fa nanelingelina ny tombontsoan'ny olona manana tanana tsy zatra mitsotra ny fanapahan-kevitra noraisina sy ny joroan'ny antoko sy ny minisitra amin'ny fampitsarana ny gaboraraka ny fitatana ny orinasa-panjakana jirama. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ny antoko malagasy miaramiainga ny fanalana ny minisitry ny angovo no sady sekretera jeneraly ny antoko midika izany fa tsy misy ny fanajana ny sata fiara mitantana araka ny sata republikanina sy ny toe-tsaina mitandro ny fihavanana miandry ny izay tena hevitry ny filoham-pirenena amin'izay tena hitantanany marina ny firenena izay tena ao anatin'ny fahasahirana tanteraka amin'izao fotoana izao satria isany nametraka io gouvernement io ny malagasy miaramiainga araka ny fangataham-piara-miasa nataon'ny filoham-pirenena natao tao soneran'akadimbahoaka 20 oktobra 2024 ny filoha nasionaly azo andriany Anarivelo. Fa ny fitondram-panjakana no tompon'ny teny farany amin'ny fampiakarana na tsy ny vidin'ny solika hoy ireo kompania mpanjinjara solika. Tsy mbola tonga eto amintsika kosa ireo solika efa nisy fihenam-bidina farana antony tsy mbola nisy ny fiovan'ny vidy solika eto amintsika. Ny azo antoka aloha mety tsisy fiakarany vidy solika atoato noho ny fidinan'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha tomoka mbola tsy vonina ny mahakasika izay dia ho toizantsika avy hatrany ny fampahalalam-baovao. Tokantrano miisa 70 anatin'ny komina Ambatomanga no nahazo herinaratra androany nankalazaina voalohany teto Madagasikara andrano ny andro iraisam-pirenena ho an'ny angovo. Olo-manan-kaja maro nanatrika izany teny amin'ny fitoeram-pamokarana jirama telomita. Isan'ny voalaza ny minisitry ny angovo teo aloha Fienena Richard ny olana mianjady amin'ny resaka delestage sy ny fikiran'ny filan'ny mpanjifa ny fiakaran'ny filan'ny mpanjifa teo amin'ny herinaratra. Ity olana eo amin'ny resaka delestage ity izay efa tamin'ireo republikany fandimby teo aloha no efa tsy nahitam-baolana intsony. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika tsy fantatra mazava hatreto ny paikady hoentin'ny ministeran'ny fahasalamana iadina amin'ny valanaretina Ebola ankoatra ny fitsapana ny hafanany amin'ny serana mpiara-manidiny vato etsakilany. Raha toka efa mahatratra 507 ny olona maty n'ity aretina ity, misy kosa ireo voalaza fa sitrana tonontany Senegal sy Liberia. Fanadina hoentin'ny Michel Ranardzon.
Mbola mitoetra eto ny fitiliana ireo mpandeha rehetra avy any ivelany etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Fitiliana miseho amin'ny fitsapana ny maripan'ny vatana. Io fitiliana io izay endrika fotsiny ihany ho ireo vahiny vao tonga eto an-tanindrazana. Ohatra amin'ny aéroport Ivato nisy karazana contrôle momba Ebola, zareo nampiasa karazana thermomètre amin'ny tadigny, amin'ny sofina. Ary zareo nizara ohatra misy temperature ambony karazana fantariny fièvre. Fa araka hevitrinaha mety tsy ampy le contrôle satria le thermomètre mahita fièvre fa misy incubation 3 herinandro amin'ny Ebola. Dikan'izany mety misy olo miratra misy Ebola fa tsy hitany thermomètre. Mampametra-pantaniana araka izany ny hoe toy ny ahoana ilay fahavononana voalaza, mijano eo amin'ny dingan'ny fanomanana na phase préparatoire hatrany izany aloha hatreto raha ny eto Madagasikara. Tsy eo faritra mazava hoe inona tokoa no atao raha sanatria tonga eto ny Ebola. Mahatratra 504 ny olona efa maty n'ity aretina ity maneran-tany. Maro ny efa ireo manay fa tonga eto Madagasikara ny Ebola, isan'izany ity milaza azy fa mpaminany ity. Raha ny vaovao omaly sitrana ilay mpitsabo-panampy teratany Espanyol izay isan'ireo olona voan'ny Ebola voalohany ivelan'ny Afrika. Voalaza ihany koa fa afa-doza tsy nahitana tranga vaovao intsony ny any Senegal sy Liberia. Tsy ampahafantarana fa mitondra ny aretina Ebola ny olona iray. Ny fitiliana ny maripana noho ny fiombon'ny aretina eo amin'ny 3 herinandro eo. Ankoatra io fepetra ny raisin'ny ministera io anefa tsy fantatra mazava ny paikady entina izy ireo hiadina amin'io aretina io. Le izy aloha le fanafody araka ny efa hitantsika zany hatramin'izay mbola tsisy fanafody manokana hoe Ebola fa mikaroka daholo ny olona dia tsy manaja antsony aloha amin'le procédure ny OMS fa satria le izy urgence dia ohatra ny enkena daholo dia tsy midika hoe nahita fanafody ny taty nahita vaccine ny taty dia tonga koa tsika dia hanao an'lizy fa tsika koa zany efa vonona fa io ohatra ny aretina fa tsika inge tsy vo izao miatrika maladie infectieuse fa efa imbetsaka tsika niatrika an'izany ary efa vonona tsika hoe oka tonga eto Madagasikara io zavatra io. Ao amin'ilay atao anay amin'ny fiteny mahazatra atao amin'ny santé hoe eo amin'ilay préparation zao tsika phase ny préparation zany hoe mbola tsy misy cas fa manao préparation. Ny fantatra raha ny zava-misy any ivelany, mbola eo andalam-panandramina avokoa ireo vaksiny miisa roa, ny iray kanadianina, ny iray amerikanina entina hitsaboana io aretina io. Nandaitra ary ve araka izany ireo vaksiny ireo. Rovina ireo vaksiny ireo no tonga eto Madagasikara. Hatreto aloha tsy mieritreritra ny anafatra izany eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Tsy fantatra mazava kosa hoe efa misy ireny fiaraha-miasa amin'ireo ifitoerana ambony any ivelany. Manao ny fikarohana momba ny ity aretina Ebola ity sy ny fanjakana malagasy. Koa satria efa vonona ny sary mahakasika ny mety akara ny vidin-tsolika arahintsika avy hatrany mahakasika izay. Tsy mbola ho amin'ity herinandro ity aloha nisy ny fiovan'ny vidin-tsolika eto amintsika. Tsy mbola tonga eto Madagasikara ireo solika nafarana avy any ivelany hatramin'ny ny fianam-bidin'ny barila teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tamin'ny volana aogositra farany teo. Rehefa tonga eto ireo solika ireo dia manodidina ny 720 ariary isaky ny litatra any ho any ny tombony azon'ireo mpanjara solika. Raha atao ny kajikajy tsotsotra 2,4 ariary isaky ny barila iray izany ny tombony azon'ireo mpanjara. 7,4 barila isan'andro ny solika ampiasain'ny Madagasikara. Azo antoka fa mihoapapana ny tombony azon'ireo mpanjara solika eto amintsika. Raha ny tokony ho izy na mbola tsy nahatratra ny vidiny tena izy azy ireo mpanjara solika, tokony tsy mbola isy fiakarany ny vidin-tsolika ato. Raha ny vaovao farany ihany koa efa nisy vidinany hatrany amin'ny $520 ny barila iray amin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Afaka roa volana any ho any, tokony efa isy fiantraikany eto Madagasikara izany. Mety ho tratra amin'izay fotoan'izay ve ilay vidiny tena izy izay kasain'ny fanjakana ho tratrarina amin'ny volana Jona 2022. Hatreto aloha tokony ho izay ny fisotry ny vidin-tsolika raha toa ka tsy misy fiovana ny toedra raha maneran-tany amin'ny fanjifana solika. Eo amin'ny lafiny fitaterana eto andrenivohitra kosa indray tsy misy tanteraka hatreto ny fampanantenana nomen'ny ministeran'ny fitaterana toy ireo fiara fitaterana vaovao sy ny fanomezana compensation na famerenana ny elanelam-bidy 20 ariary misy amin'ny vidin-tsolika vaovao sy ny vidin-tsolika teo aloha ho an'ireo mpitatitra fanadihadiana. Taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny volana Jolay lasa teo, nilaza ny ministry ny fitaterana Ulrich Andriatina fa ho fanorina ireo mpitatitra dia isy ny compensation ho azon'izy ireo. Ny volana Aogositra no tokony ahazoan'ireo mpitatitra fiara fitateram-bahoaka izany. Roa volana aty aoriana nefa tsy mbola fantatra ny toy ity fampanantenana ity. Io fepetra io izay nolazaina fa ho raisina mba tsy hampiakaran'ireo mpitatitra ny sarandalana. Rehefa nanontaniana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ATT na Agence des Transports Terrestres izay isan'ny tompon'andraikitra voalohany momba izany
dia nilaza izy ireo fa tsy mbola misy toeny aloha hatreto itetikasa io. Etsy ankilany fiara fitateram-bahoaka vaovao miisa 630 mitetina 580 tapitrisa ariary ihany koa no voalaza ny volana May lasa teo fa hiasa eto andrenivohitra. Ny volana Jolay teo no tokony hatongavana izany eto an-tanindrazana. 3 volana tsy aoriana nefa tsy misy resaka intsony ihany koa izany. Mipetraka ho baraingo avokoa hatreto ireo tetikasa eo amin'ny tontolon'ny fitaterana ireo. Ny tetikasan'ity ministera ity izay mitohy hatrany toy ny hoe fividianana fiaramanidina roa vaovao ho an'ny kampania mpitaterana nasionaly Air Madagascar. Faniverina indray ny valala eto andrenivohitra raha tany avaradrano izany omaly efa misy ihany koa ny any Atsimon-drano ambony valala tsy maty nandalo eto andrenivohitra ny volana septambra farany teo ireo raha ny fanazavana azo ary mitombo hatrany hatramin'ny fiandohan'ity volana ity na tratra 10 hektara ireo norarahana fanafody tany amin'ny fatra Tsirono Mandidy. Ka eto Andritsilava. Hatreto azo lazaina fa tsy nahitam-baolana ny famonoana ny valala. Roa andro izay nipoitra indray ny valala ireo raha toka tsy nahenoana ako ny tato anatin'ny iray volana. Omaly tany Laniera sy Ivato Antananarivo avaradrano nisy ireto andembalala ireto. Androany tany amin'ny komina ambanivohitra Ambohidratrimo. Nisy andiny hafa nipoitra ihany koa avy any amin'ny komina Tsiafa. Ambiny sisa tsy maty tamin'ilay andiny nandalo teto andrenivohitra ireo raha ny fanazavana azo. Efa natratratra any amin'ny 10 hektara no voararaka fanafody nandritra iny fandalovan'ny farany teto iny. Tato anatin'ny 2 andro ny ampy 20 hektara izany. Na izany aza tsy mbola maty ireo andembalala ireo. Amin'izao fotoana izao miamaintso ny tontolo. Efa misy manatody ireo valala ireo izay antony mahasarotra ny famonoana azy. Manoloana izany tsy maintsy iroso amin'ny famonoana an-tanety dia niady amin'ny kijeja ireo tompony andraikitra. Hita hoe tena tokony haharitra zany dia ny amin'ny teny baiko salama hoe maîtrisena zany ny firongatry ny kijeja aloha. Any aloha ny voalohany amin'izy mbola kely dia atao izay ahitana azy mialoha. Tsy avela ho lehibe izy aloha, tsy avela ho adulte zany. Ka zay tokony ataontsika izay mahita valala zany any dia tokony hampandria ny centre na ny foibe miady amin'ny valala amin'izay toerana misy valala rehetra mba hafana miady amin'izy mbola kely zany mba tsy hitombo. Sahala amin'ny hitantsika amin'izao fotoana izao. Lavitrezaka nefa izany ny famonoana ireo valala efa misidina no himasoana amin'izao fotoana izao. Raha ny loharanom-baovao azo nampitomboina avy roa eny ny vola natokana hiadiana amin'ny andimbalala. Efa misy ihany koa vola mitetina $2 avy amin'ny BAD ka ny 2/3 natokana hiadiana amin'ny andimbalala, ny 1/3 natokana ho fanampiana ireo faritra tena lasibatra. Isan'izany Tsirono Mandidy sy Iosy izay tena ahitana andimbalala betsaka indrindra amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny tetikasa vaovao izay nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2012 izay mirona bebe kokoa amin'ny famonoana ny kijeja. Raha ny vaovao voaray farany io ariva io, eny ampita-tafika sy Fainorivo ny andimbalala ary ny zotra ny Atsimo andrefany renivohitra. Any andrefana Ambohidratrimo kosa ny andeny faharoa teny Ivato sy ny manodidina. Manahy mafy ny fambolena araka izany ireo tantsaha-pamokatra. Eo ny fahataran'ny fambolena vokatry ny fahataran'ny rano dia izao indray ny andimbalala. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray taorian'ny fanarahan-dia nataon'ireo fokon'olona Veriomby avy eo Ikalamavony fokontany Fenoarivo ao amin'ny distrikana Ambatofinandrano ny hijanonan'ny dia farany. Vokatr' izany fa tandeha lahan-jatony no mitoetra ao an-toerana amin'izao fotoana izao ary mampiseho fihetsika maherisetra ireto farany izay miandry ny amoahany ny fokon'olona ao Fenoarivo ny ombin'izy ireo izay very mponina azonay tao amin'ny Antso Tarby no mitantara ny zava-nitranga. Fa eo amin'ny distrikana Ambatofinandrano misy tanàna atao hoe Fenoarivo eto à 35 km mialana Ambato dia misy fanarana asarainareo le fanarana dia misy olona namoroa vilany zany avy any Ikalamavony hoe teo farany dia zany dia ohatra manao fanjakam-baroa amin'ny toerana. Izy aloha za mitantara aminareo mahita maso fa mitantarany olona resy kafe avy any zany mitantarany zany zavatra zany. Ombiany isan'andro no andeo ny vehivavy misy vehivavy ny violenteo ary ny akamaroany trano andeo. Zay ny zava-misy any amin'ilay toerana hoe Fenoarivo. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray no domandry ny filotale jeneraly ny orinasa Total mandeha ny fanadihadiana ankehitriny raha toa ka efa nahiditra bonjavonjy-maika ilay lehilahy mpamily fiarabe nanala ranomandry ny fandona tamin'ny fiaramanidina manokana nitondra ny Christophe de Margerie. Etsy ankilany mandeha ny fivoriana eo amin'ny ivony fitantanany orinasa Total amin'ny fanendreny izay andimby azy fanadihadiana teo amin'ny sary ny France 24.
tsy fitandremana niteraka heloka be vava izay no isokajiny ny tompon'andraikitra rosianina nitrangana afaty ny flota le jeneraly ny orinasa total izy ireo izay manameloka ny eo anivon'ny fitantanana ny serana mpiaramanidina tamin'ny fotoana ny angiany la fiaramanidina manokana nandehanany ty lehibe ny orinasa mpamokatra solika frantsay ity no nifandona tamin'ny irony fiarabe manala ranomandry irony raha ny fanadihadiana mamo ilay lehilahy nitondra ity fiara ity saingy tsy maintsy raisina ihany koa ny antony hafa mety nahatonga ny loza toy ny toetry ny andro izay ratsy tamin'ny fotoana nitranga ny loza io ara-maso akaiky ihany koa tsy hidanin'izay ny zavanseho tamin'ny oalina io tao amin'ny trano mpanome baiko tao amin'ny serana mpiaramanidina nitrangan'ny loza ankilany rehefa mandeha ihany koa ny fanadihadiana makasika ny boaty noara nyty fiaramanidina manokana ity izay ahitana raha nisy olana teo amin'ny fanamorina efa tonga ny Moscou toerana izay nitrangan'ny loza moa ny manampahaizana frantsay amin'izao fotoana izao anaraka akaiky ny fanadihadiana izay nafatesana olona telo ity ka isan'izany Christophe de Margerie ny flota le jeneraly ny orinasa total ity farany izay mampiasa olona mahery indray etsy manerana ny firenena 300 ary mamokatra solika 2 faingo 3 tapitrisa barila isan-taona sy entona fandrehitra 2 tapitrisa taona isam-bolana anarana telo no miverimberina amin'izao fotoana izao izay olona samy eo amin'ny fitantanana ny orinasa fa anjingy azy eo ihany koa ny anarany Thierry Desmarets izay flota le jeneraly teo aloha amin'ny farany herinandro ity moa no hivoaka ny anaran'izay isolo azy izay dia izay koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity amin'ny sivura latsaka faefana narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko